Zany le fanetanana am'le hoe izy raiky ambe folo mampiseho an'le firaisakina dia izay mahafinaritra anahy anohanako an'le hetsika mbola vonona foana za hatraiza hatrany ameritsy atosika zay ale rehetra dia vonona foana za any efa vita fa fifidianana maloto se ny bianko ny fitsarana tsy manao ny asany zay ny tena mampiditra ny firenena tsy mila vazaha zay ny anahy tiako mitandrasa fo za mila gasy reny zay ny anahy manjaka loatra zany ny fitondrany any Rajoelina am'izao efa tsy kandidatsony izy efa tsy filotsony izy dia mbola mampanjaka an'ireo mpitandro filaminan'ireo ka tsy ekenay zany ary ny fitiavana ny tanindrazana ary ny fandrohana azy tsy ho etan'ny firenena itsony antony atoloavany azo antolony zao dia manentana antsika rehetrarehetra zany mba hiara itolony antsika ampiasa mpanjakana ray manontolo na tsy miakina na finonainareo rehefa malagasy dia tongava andao hitolona anavitra ny firenena fa tsy makasitraka ny fifidianana amin'ny sezy io dia miezaka izahay ampahafantatra ny olona hoe diso tanteraka io satria mbola tsy feno ny fepetra rehetra ilaina fa misy manao ambleta fotsiny atao fifidianana dia atao fifidianana tsy manjary mbola atao ihany jereo raha mahitinareo ny am'ireny le tableau fametrahana fisy ireny tsisy olona mipetraka eny na ka apitao voaka malagasy rehetra atsangano le saigna amin'ny atsasany dia manaova kanjo fotsy rapitso eneniko aminareo fa tsy ara-dalàna avo maika izy manitsakitsaka ny lalam-panorenana mazava raha vao misy candidat tsy afaka manao propagande satria marary mbafy ary izy tsy eto atoerana dia tokony miato ny fifidianana mazava be zany zay misy nanambaranay hoe tokony ahato ny fifidianana satria na io lafiny anankiray io monja dia tsy maintsy ajanony ACC ny fifidianana kanefany mbola miteny izy hoe tazonina ihany le daty ho tsarainy tantara io ACC io tsy voavoalohany izy nanalabaraka ny vahoaka malagasy nanalabaraka ny tenany fa tsy fanaran-dalàna lava io tsy azo ekena ary tsy janona mihitsy ty tolona ty raha tsy miova reo rafim-panjakana rehetra reo topilasy topovavy
fa bravo tsy voatery mihemotra fa amin'ny lalana fotsiny ny resaka teo. Aloha hatreto androany a eo na vita betsaka tsika eo avaky tsika zay zay tokony tsy ho vaky zay anao tsika andeha zay raha pitsinay omena anareo fotoanako zao anaovantsika ady anaty zay foana mandeha ny elekera eny tsika zay sahiran'ireo zay hitatsika io zay visaka aloha hitatsika io zay visaka aloha dia zao makasitraka anareo misolo tenandreo le collective de candidat velantsika amin'ny lasaky andrajoenina sady izy tsy gasy tsony efa nanao voady tamin'ny frantsay io